atolotry ny SM radio anareo izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe andavadoro. Dia penny Landry Steven. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara Ramose Tatanta sy Mbola Ranto miaraka tamin'ny Ramanantsoa sy Saromy Stella. Gasy nandray feo Joel Rabertsi. Tompona andraikitra sy mpanatotosy Ramose Tatanta. Verita zako mamikiviky maika be ry ary tena maika be mihitsy le ry izany andraso aloha hoe siana ohatra fa iza koa ary zany misioka zany tena ranto aleoloha ijanona dia ahoana lesy rasamy ahoana fandehany ary tena maika be ry ngenareo zany fa maika ho izy tsy vady tsy zanaka vonjena dia mirotoroto be tsy fa ngamo lesy zany ihany ny antony mahamaika mbola misy zavatra vonjeko maika zay zany ve fa inona ho azato mahamaika an'ny akamako ka misy fotoanao ka manolo zay le tsy andeha anatitra mety taratasy reto zany ve fa ono aterinay izy izy ty taratasy fangatahana asa lesy reto anio amin'ny 6 ora ny fotoanako amin'le debandray ihany efa zao rehefa amin'ny 7 ora sasany kosy ve ny lalana somary mbola lavidavitra na ny vola atao sarandalana zany efa ty tsy misy fa de tsy maintsy miaina amin'ny di tongotra aloha ainy lahy ihany zany mifanao fotoana manolo zaniko sady izy ny olona enjehany ve marina tokoa aloha zany ela moa zany tsy mbola mikandro zao eny tsy fa ela marina zao aizany mikandry za ndray lesy tsy manana asa raikitra zany ataoko daholo aloha zay rehetra mety ahitana volana tsara io na ratsoka so le tsy de mba manaonao foana am'izany tandremy ihany fa ny fiainana angery zandry tsy misy mongy zavatra kely tsisy dika eny am'izao de mety efa ampidoboka ponjo milamy ianao ranto mbola tsy tratran'izany hatraminaranto an'ny ranto fa zao fa maninona marina moa zany la raha mba miaraka miketrika amiko de ahoana dia adobo ihany zany sery zaniko zany sera ty lato zany tena tsy te hidikizo am'izany lesy mariny zay nario zay be sentima betsy zany kosako tsy asiana sentima zany lesy ny fiainana sady kosiko am'la rehefa misy ny vola mety foana zay atao aloha lesy aloha fa hita eo zany avelako kely aloha la fa sao de tara zany ary aloha misy vola kely ataonareo sarandalany de ndehana sao tarany fampiantso ihany rehefa misy vaovao ary toro alina be zao le tsy ty izy sao de mba betsaka loatra ty ranto ento any lesy eny ary misaotra ny lahy eny lesy tonga ndray ty mibizina manaraka iainiko daholo ny resaky le bandy maromaro tao anatin'le toeram-pisotroana teo iny ka misy toerana fianarena be tony volamena sy merkira ono any maninona moa le toerana nylazainy zalahy teo ay zay vao tsaroko any Andavadolo de tena isy lolo tokoa ary ve zany toerana zany tsy asiana sentima beranga zany fa volany de davina sady reko daholo ihany koa nge ny zavatra tokony atao hidirana amin'ny toerana io ny fombafomba tokony atao rehetra tsy mahalala anga
Fa mila makahody any amin'ny rany emibiany aloha milohan'ny andehanana any mba hisoroan'izay zavatra mety iseho any. Raha ny emibe ko mbola tsy namitaka zany hatramin'izay tsy ho an'lisan'izany aloha ny any fa zany tonga aloha any. Fa aleo aloha lazako ihany samy sao de mazoto de entiko any lery milohan'izany anefa mila miaraka makany any rano emibe aloha ka. Mety zay ary aleo aloha tsony lery. Allo dia ahoana lesy raha samy dia ahoana lesy raha rato misy vaovao ngato miaso tapitapoka? Ie, tena misy lesy fa nanahoana aloha ny momba n'le kandrany tedaviny lahy. Tena mbola injana be lesy mbola miandry indray hony tsy afeniko alangy lesy fa tena mitady kivy ahy efa betsaka ihany izay dosie nalefako izay fa mbola tsisy mangirana foana hatram'izao. Tsy melo za lesy zany ve lesy de mbola mampime any lahy ihany faly amin'ny fahavoazan'ny hafa indray anka ela be zany fa misy resaka kandra aty ka afaka mena ve aloha zao tsy vita ny telefônina mantsy le izy. Zany ve? Zany afaka ka sady efa mahay volo-tratra mihitsy atyko tsy hitako tsony zay ataony efa tena mila vola mihitsy am'izao. Okey ary tonga va ty an-trano lahy rehefa folakandro de aty miresaka tsara. Eny ary letsy de misaotra melo zay ary aloha fa tapahako ny antsy avy eo zany tena misy mandondona varavarana zany. Tena mety efa samy angam'izany fa aleo aloha vaoka. Ay tonga lahy andao ary andao lesy mandrosoa ka androso tokoa moa zany ko. Eo ary eo mazoto toerana. Misaotra letsy za io koa zao vo avy nandaniny masaka mihitsiko. Aleo am'izao lesy fa tsy maninona le resaka ny antsony lahy koa ny tena atondehako aty ka hoana marina ny tena fandehana izy iny ka zao lesy resak'olona no henoko. Zany hoe nisy bandy hitako ny revirevy zay de za moa teo akaikikaiky teo de reko daholo ny zavatra ao ataony zalahy. Olo ty tsy fahalalam-pomba anie zany ataony lazany. Zay indray nareo zay lehibe sermonina be zay fa nareo ve mila vola sa tsy mila vola ilaina ny vola fa le zavatra lazainy lahy ohatry ny hafahafako. Eny fa tantarao ihany aloha zao ary lizy meno an'lahy misy toeran'izay ho mifeno arena be any resaka vato sy merkira moa zany le tena misy ao zany izy aloha tsy eto amin'ny vilona fa raha nyfazahoako an'le resaka de miala lavidavitra eto de ahoana nefa zany fa efa reko daholo na ny lalana makany azy olo ty so lesy de anaonao foana am'izany sady am'izay ka le izy karieran'olona zao no lazaiko any lary samy meno rehefa miaraka amiko aza be sentiment fa vita foana io. Eny ny tena moa mila vola ka ahoana ary ny atao am'izany zay no nahatonga ny teny hoe aza mbola maika nitsatsainiko aloha enoy mino any lary alefa ka zao ary milohan'ny andehanantsika any de tsaratsara aloha manantona ny raneny be. Fa iza koa ty raneny be raha matobe zay lesy any foana fandehana amin'ny bandy makahody rehefa natateraka zavatra sady mbola tsy namadika mihitsy io fa haiko ve efa nisy an'izany tsy mba napoziko zany tsy ahoany lahy zany fa ny vola miditra ny jerena ka zao mandeha makantsika tsy miandrela fa rapitso de ny rapitso ihany vola fotsiny no manina rehefa makany de aza manalo ela fa za miantoka an'izay de omeny de arovana sy toromarika sika de mandeha ho azy ny sisy zany izy koa moa mahafantatra zay andro tokony aingatsika enjana be koa lesy zany de tsy mampatahotra ve zany mbola veriko foana tsy mila sentiment be fa vola no ilaina ka zao tongava maraina tela de anaingy sika eny ary raikitra zany sur zany aloha peo ary ny dimy mpiara-miasa zany tsika manomboka hatreto raikitra Info Culture Média
tena ohatrany mangina koa le zany lalana zany. Marina raha tsy ohatrany mampatahotra. Inona ary ty kely any ty misy fotoana zangilesy zarery mandeha ty tsy matahotrako sady efa tsy lavitra tsony ka afaka ty alaala ty de tongotsika. Ay ve fa mba taiza koa zany nahitany lany zao toerana dezaka be tsisy fiafarany zao mila miketrika foana letsy tsy atao fitoeran-tsatroka fotsiny ngeletsy ilo io fa tonga aloha tsika io ny tranony raniny be. Ay ve ary to trano hafahafa be le tsy izy zany fa ono aly ty raha mahita ny lalana rehetra momba ny arena tokoa zany izy de maninona ny trano nohatran'izao tsy isy endriny mihitsy sady hafahafa be tokony ho tsara be hatramin'ny fonenany anie zany tena marina ay fa izany namelaka teo le ty koa lesy ty ela vao miditra nyty faritra ty angelesy de efa fatany daholo ny ao an-tsany lahy ty raha neny be sao no namelaka ny lahy teo mba fehimpiry ihany lesy mivavavoaka fa so ahitan-doza ka tsisy olona afa-tsitsika sy elany letsy teo tena matahotra letsy amy sisa mba fehimpiry ihany mivavavoaka azaverina tsony zay zavatra efa nahazo aho koa ny nahazo any lahy teo ary andao androso fa tsy maninona zany izy andao ary Andriamanitro inona reny zavatra iseho ety apio re atompo raha sendrasendra misy zavatra hafahafa eto sao alory ranto eny raha ny embea ohatrany tsy te mety amiko loatra io namanao io fa midrary anotafady zany ve azakaka ianao raha nampisehoako zavatra hafahafa ary samby fa tsy mety amiko io zavatra ataonao io ary raha mbola reko ihany koa fa mivavaka ny ao an-trainao ao tady dio fa ny miaraka amiko tsy mila nysany azonao ve zany lozy ty fa fatany hatramin'ny atao-tsaiko ary tonga de ainy hatramin'ny inarako tena mahery izy ay fantatao ihany fa mahery enona tsara zany samy de tandreny tsara ary eny re mahery tokoa ianao ary mifona raha nisy zavatra tsy nety nataoko anao teo tsara be ka zao azy tompoko efa azoko sahady ny zavatra tsy nareo ambara raha vao nandingana nytokonako fotsiny nareo endry ny embea mila anao tokoa zay matoa tonga ty zany mihitsy ka inona momba toromarika fanampiana azonao anampinanay mila makany an-davadolo zay fa any misy an'le arenako ay endraso ary aloha ohatra enatra amin'ity sahafa misy rano ty aloha ny tanareo amin'ny rahalahy de afereny sao teniko sao eny tompoko vonina mandrakarivo zay hitandrina amin'ny fadiny nenibe sy ny tontolo miaraka aminy ary tsy animbasimba ny heriny vonina mandrakarivo zay hitandrina ny fadiny nenibe sy ny tontolo miaraka aminy ary tsy animbasimba ny heriny tsara loatra ka sao anontany hevitry ny masina aloha de omeko hevitry nareo sy ireny zavatra mety ilainareo any fa manafatrafatra foana sy mila manonotona ny narin'Andriamanitra zany fa tsy tiako voaray tompoko renao ve zany samya eny reneny be voaray zato taony tonofafantanany avisy miandrikandrika mijeren'le fitaratra amin'ny loko mainty be ny sisiny tena mahagaga zao ka zao azy noho izy eny tompoko mila sorony io an-davadolo io de io netrinany atao sorony eo amin'le toerana zany raha marimarina kokoa zany ve ka soron'inona no ilaina amin'izany tompoko eny tokoa ka zao eno tsara mitady sasakely vo any am-bokinareo de io netrinany
atao sorony eo amin'le toerana e. Maninona tsara hoe Andriamanitra ao tena tsy vita zany. Efa niteny anao foana fa ty amiko koa izay anarany sany. Ary efa nanao voady tamiko nareo nefa mbola dikainao ihany. Tena mifona re tompoko. Nga vitany sany. Tena tsy vitako e. Ka toy izay any aloha fanazavaonao raha niny fa aleo izay no ifandamina ka. Olona mahatezitra ka zao misy andro lazaiko anareo ty. Amin'ny lakamisy zao nareo mandeha manateraka ny sorona. Izany hoe mila mahita an'ilay zaza zany nareo mialohan'io andro io. Voalatsinainy manko androany. Ka andro alina ihany koa no anaterahana an'izany. Tsy mahazo mitondra hazavana zany hoe amin'ny 12 sy 20 minitra nareo manomboka ny fanaovana ny sorona. Ary tsy maintsy vita io amin'ny 12 alina. Mazava ve aloha hatreo e? Mazava e. Nareo lahy koa ty mihanahana fotsiny. Misy ody maromaro reto omeko anareo. Ty iray ty atao amin'ny rano androna alohan'ny anaingy. Izany hoe mila mandro zany. Dia ty misy vakana roa ty samy omeko ray avy nareo. Manomboka isalozana raha vao miala eto fotsiny nareo. Mazava tompoko. Dia ahoana raha niny momba le olona ikasa no any koa zany? Tsara fipetraka loatra le fanontaniana. Rehefa hiditra amin'le toerana nareo io alin'ny lakamisy dia omeko fanafodindray. Ararao manapaka ny lalana satria manko reo olona reo somamaraina no eritreritry ny andeha any. Nareo anefa efa tsara fiomanana ny lakamisy. Ho hitanareo eo fa totody ihany izy ireo e. Mazava rera niny dia inona mety ho fady amin'ny toerana io ka? Zao ny toromariko fotsiny ny arahana fa asa manany amin'izany fa tsisy aninona nareo zany akory ihany e. Iny ary fa dia misaotranao e. Ka ohatrinona ny sarany tokony alohako ary? Andraso hoe rahetry sy arirato zany nomenareo lahy. Le ty soa ihany fa mbola nanana tahiry betsaka amin'ny bandy. Ka reto ary tompoko. Dia ndao za ty tsy azy e. Afaka mandeha nareo. Ty le fanafody araraka manapaka ny lalana dia asa misy aty no ny zavatra nafarako rehetrarehetra. Eny re tompoko. Lasa aloha ary zay e. Andrao ary e. Za lesy rampy tena tsy afeniko an'la fa tena ohatrany tsy mazoto amin'ity zavatra ataontsika ty tena tsy napoiziko. Tena zavatoza. Zao no lazaiko alilary samy ahoana indray? Matoela natsoko sy navahako tamin'ireo akamo marobe ireo dia bandy atokisany lahy. Aza asiana sentiment be zany lesy ny fiainana. Tsy te hanambola sy anakarena ve lahy? Zany eo ihany fa le izy ty andasaka hain'olona lesy no tena tsy vitako. Sady amin'izay zaza tsy manatsiny mbola any am-boka no tadiaviny. Tena tsy vitako leto zany ka mariny. Tena hita mihitsy le ty mbola tsy havanana amin'ny resaka fera. Zao natao e. Ahoana indray? Aleo aloha ataoko daholo ny zavatra rehetra. Ny anjaran'ny lahy manaraka fotsiny. Tsy maintsy ho havanana ihany lahatsoatsy e. Amin'izao aloha mbola tsisy zavatra fantatry lahy. Eny ary ka ay zary ny ahitany lahany zany zaza zany e. Kalmy lahy. Aleo mihitsy aloha tsy lazaiko an'le ty niketrika hitako an'io. So tia indray mantsy nanondrana eo. Fa zao miainga aty sika sy lahy amin'ny alakamisy folakandro. Mazava ho azy moa fa efa sady miaraka amin'ny entana amin'izay. Eny amin'ny fiantsonan'ny taxi borosy ny fotoana. Eny ariko. Maninona koa ary azany to manaiky be fotsiny. Ohatrany hoe misy hery afo zany marina mandrisika anao an'le izy. Alora nga aloha atao zay dia hita eo. Misampaneto moa zany ny lalantsika ko. Mifampiantso eo foana lesy e. Ty aloha misy vola ampiasan'ny lahany dia zay e. Misaotra letsy e. Tena raha soviana tokoa aloha dia tena hita fa manam-boly rato e. Inona tokoa moa zany ny sakana sy
tsy ahafahako manao to azy. Aleo rangaha dia tsy asiana sentiment mihitsy koa aloha araka ny teniny ka hita eo ny toyny vola koa zao no zatry ny fiainanako. Tena enjana tokoa aloha ty fahasoavana miditra amin'ny lahatira ranto a. Tena mahafa-po mihitsy aloha ny fiaraha-miasa amin'ny rany mibiatra eto hoe. Fa le zaza zao ty ny somary manahirana kely ako. Tsy maintsy mahita rangaha. Oay, fa iza koa ary zany manelingelina vao maraina izany e. Ohatry ny olona tsy nahatombotsiraka tany amin'izay misy azy tanjy. Aleo aloha jerena ka. Fa izy zao e. Za ihany ndrery ranto fa voay a. Oay, ay miangola. Ie. Mandrosoa ke ao mipetrapetra e. Ndry koa moa dia ohatry nireny olona vahiny be reniko. Ka mba fahalalam-pomba re a. Ao biso aloha e. Ao ary dia ahoana, inona ny vaovao anao? To tonga vao maraina be manko ny malalako nefa tsy mba fanaonao zaoko. Ka tsy zany lesy fa zao a. Misy vaovao tsara be zay teneniko an'lahy. Fa inona kizy zany? Laha zao fa efa dodona sady ako. Ka hitan'lahy tato ato izay ho a dia sapako hafahafa be zany no debatako e. Zany a? Dia tsy naharitra moa fa nandeha dokotera. Inona hoy izy e lahy? Ka izaho mitoejazy sady efa ela kely izy a. Ahoana tsara? Be voka zany ianao? Ie, fa atao taitra be lahy. Tsy mahafaly an'langa zany. Faly be akizy a. Oay zany hafaliko hoe ao aloha roa any dada zanaky dada to akibon'iny aby. Fa zao ranto a. Ahoana moa zany no mahakasika andrarantsika? Aza manay ianao fa efa atao tsy ho ely zany ka. Ka efa herintaona mahery nge zay ny rahantsika malaly. Za io aza nieritreritra hoe raha mba tapakitsika sy anao amin'ny teherinandro ity zao dia miaraka midinika kely an'izay amin'ny dada sy nenitsika ny ambanivohitra dia mba maka permission za. Sady mba manaroatra kely amangivangy any fa efa ela angetsika tsy tany e. Milamina zany nitetika ka. Tonga ho azo koa tia miasa fa tsy mila mitady lavitra tsoniko. Ivadony manonofo ianao. Raha anto kosa aloha tsy mbola ho azonao fatorana amin'izany tokantrano izany e. Sady ny tsy ao an-tsainy everiny fa izy rery angamba miaraka amiko. Manonofo atano raha ianao miandry ahy. Ranto a. Ahoana? To tsy valinao kory za e. Tsy tianao zany. Tiako ka. Fa aleo ary zao natao e. Hoe ahoana? Andeo antsika amin'ny lakamisy dia raha mba mety mba matory aty zany ry alarobia dia miaraka manomana ny disika dia aleo any amin'ny dada sy neny any ambanivohitra mandinika ny tokony atao rehetra mahakasika an'izany e. Hoe zay ahay tiako ane laty e. Faly be a ranto a. Zany tsy andro kely izy ilazana an'izany vaovao zany amin'ny dada sy neny. Zany eny dia izay zany e. Fa andao aloha sika mba hiaraka hivoaboaka kely any ivelany any e. Efa mba tonga ihany manko ndriko. Io mana vetivety fotsiny a. Eny ary aza ely lahy malala. Eny e. Reto biby lava be reto na matorako anao e. Hoaizy io anefa e. Ranto a. Afatanao inona aty reny e. Aza entinao aty rehefa matahotra. Tsy misy azy zany e.
anay ianao an'io. Aza manao pasipazina totra ny rehetra malala rato. Oay asy tsy misy mahalala anao zany tsony koa eo e. Tapitra treto zany. Iny aloha le bibilava lehibe indrindra motika sinana anao e. Rato tena alefa ny rato aty le biby. Oay, Andriamanitra tena nanofy ratsy be ranto bibilava tena mba enjana koa zany. Tena nofy maninona koa ary aho manofy ratsy be ohatr'izany e. Tena tsy napoziko fa mifily loza ho andro zao e. Ndrasy hoe jereko ny findahako. Oay, tena voalatsaka 7 minitra any amin'ny 12 alina. Mba enjana indray iny ka reraky ny asa koa angamba dia lasa mamoriporina ny saiko. Aleo aloha mitady torimaso ihany. Marina raha tsy tena tera-tsemboka vetivety teo a. Info Culture Média. Leo mihitsy rangaloha atsona kely raha samy efa raha pitratandro amin'ny fotoana iaingana eto andrenivohitra. Azo an'le toerana fianarena be. Nitetika amin'le zaza ilaina koa efa vitako an'io alina ihany. Allô, Samy. Allô, dia ahoana le Ranto a? Zaho ihany letsy fanetsoko an'lahy dia anamafy an'le diantsika rapitso Ay. Rapitso folakandro tsika no anainga. Ny fahavonona ny lahy fotsiny ny ilaina fa tsy mana zavatra be dehibe. Dia tena vita ny lahy marina ve le Ranto ny amono olona? So lesy dia tokony niova hevitra ihany mbola tsy tara manko. Nahoana lesy ny tsy ho vitako fa zao fotsiny lazaiko an'lahy tsy isy tokony hahafantatra an'izany zavatra ataontsika izany. Azo ny lava izany Eny lesy zay ary. Ok ary rapitso zany Hoay izany tsy angina sy anaiky eo elahy. Elahy andray aloha dia efa izany no mibaiko ny vatany lahy. Tsy mahalala ny raharanto sy ny odiny rany eny be marina manko elahy. Ranto? Fa ino ty mampimesy mampitendrery an'lahy? Oay, mengola. Hay tombony. Ie? Ndry koa tsy mba nandondona vao miditra. Tsy azoko mihitsy koa elahy ty ka. Reny aho mandondona lazaina hoe fa maninona raha tonga dia miditra. Zao indray aho tonga dia niditra lazaina hoe fa maninona raha nandondona. Sady ohatran'ny naheno izany aho hoe andeha ianao rapitso atoandro? Fa angamoantsika tsy efa manana fandaharam-potoana mipetraka kosa Fa nanomboka oviana koa ny tenao no mihain-dresaka tsy mahalala fomba. Ranto olo tiako ane ianao tokony tsy hanafina zavatra amiko sady ohatran'ny lasa hafahafa be izany ianao. Ampangino any ny vavanao ro mengola fa tsisy idiranao zany Fa ahoana kosa Zany tena misy zavatra tsy azoko mihitsy. Inona koa zao mampasiaka be anao tampoka teo sady kizitina mihitsiny. Oay, inona tokoa moa zany no tokony hitezerako amin'ny mengola Izy aza tokony ho tambatambazana so laseoko. Ho vitatra eo ny tetika. Ka mifona ary mengola. Hitanao misy entana saiko jereko izay dia mahanery be ale olona hoe rapitso ny tokony ho jerena nefa za tsy afaka fa efa manana an'ilay programa antsika iniko. Dia tezitra tamiko izy nefa mifanaraka hono izay. Dia mivadika dia modiny ekeko hoe eny ary fa rapitso zany fa za tsy ho avy an'izany. Ve dia zaho dia mankizitina anazy. Tsy maninona lesy zany fa inona aloha masaka ao za izy vao saika hikarakara sakafo hariva mihitsiko. Ka ianao tonga aleo ary dia miaraka mikarakara zaniko. Sady tiako nge misy zavatra netiko an'lahy inona ke? Inona ary eo mofo mamy tsara be. Oay misaotra ki malala. Aleo aky ataoko ny raharaha fa tsy maninona.
Zany Zany aleo ary akaina kely fa za koa reraka avy miasy eny akiry seria vetivety fotsiny Okay. Ndray de tena vitako tokoa ve ny andatsaka ny ainy mingolaka na ny zazakely sady amin'izay zanako ihany nefa izy tsapako fa tena tia Fa inona indray mbola mampisalasala hoe efa fanampiako anao sao zavatra rehetra sao sady mba misy tombotoatsika miaraka ny fanaovanao sorona n'io zaza io dia sady ampitombo ny heriko no azahoanao arena koa misy odina ataoko ao anatin'ny finosana ny lohanao io ka andrarao amin'io fotsiny ny rasotrony dia vita Oay tena raha nemy be zany zay vao mazava amiko tsy asiana fisalasalana tsondra angaty aleo miako dite misy fanafody ty zay de vita Malala ty aloha misy dite mafany sotroina mandrapahavita ny sakafo hariva Oay elahy koa dia misahirana mihitsy misaotra le tsy malala Vitatra momba anao ry miangola Ranto mamay bebe tampoka daholo ny vatako sady misy kenda vjewa Ranto tsisy anampy anao zany eo ny fahafatesanao azy zao no andrasako Ranto de vitanao ve fa inona ny ratsy nataoko anao tsisy ka fa zao fotsiny mba tiako metsy ho vonjy raha mbola afaka miteny Ranto ny zazao akibonao no ilaiko ry mingola tsy raharahako na zanako azy io fa ataoko sorona zoko arena be mazava tena tsy napoziko de tena vitanao ve nahoana moa tsy vitako ary mahatesany amin'izay raha ngafa ela loatra zany aleoko endaiko ohatr'izao mihitsy ty fa maneraka zay fa vita ary aleo amin'izay anomboka amin'ny tena izy ahoana marina moa zany ny fomba hakako an'ity zazao kibo mingolo ty aleo raha nga rasarasaiko any de vita ho aizany tsy ho azoko eo lasy zao efa manakaiky anandavadolo fenao rena vetsika fa tena saly izy laha ty Ranto ka de tena vita ny lahy lesy namono ny mengola olo tiany lahy tena mavita lesy lahy de mba mandry ve zao misain'ny lahy hoe zanakelahy ihany nientin'ny lahy anatin'ny saronan-kariny le tsy manatsiny kely dia nataon'ny lahy izy mengola zany zao ka nalevoko any amina siko azy any lesy sady zao ny teneko amin'ny larosany tsisy antony tokony tsy avitako an'izany fa tia ny tena tokony tsara hipetraka ao andohany lahy inona indray na elahy io aza mivadika amiko de vitako koa manapitra ny an'lahy ka letsy aza miteny an'izany ka tsy mila be moraly lary miasa sika de mandray vola de zay foana fa tsy mila zavatra lava be eny ary ny orana lesy tefa manao ny ataony le tia mbola be vazisitra ihany oay eto ny tokony andrarahana an'le odiny lazaindrany be ay tazomin'ny lahy aloha ty arina misy an'le zazy ty ka zananao azy ty lesy raisy fa inona ary mampiakanakana an'lahy eo le ty ve vonina iasa la satsy ka eto ty ary tena mivara otrana tanteraka zany ka de lasa toy izao ve ny fitadiavana vola sisy zay de vita ary andao amin'izay andeha efa tongotsika maiko vita any ty sorony ty efa maiky an'ray vola be lesy oay fa mifiry tokoa moa zao
hoe teny efa am'raika amby 10 ora sasany alina efa kely sisa ny fotoana e. Fa inona marina moa ity zany no mahatonga an'le hoe am'raika amby 10 ora sy 12 minitra no atomboka ny sorona dia vita am' 12 alina. Misy antony le tsy matora ny mbe nametraka an'izany a. Ary aleo mandeha malaky fa sao dia tary eo e. Malaky ary. Tongotsika ary. Oay, fa tsy raneny be ve io mitondra tehana mijoro ambonin'le vato be io e? Sady manao akanjo mainty be mirebareba be. Fa inona ny ataony atily ty e? Ka misy tombontsoa iraisana lesy amin'ity sorona misasak'alina ity a. Sady mampitombo ny hery no mampahazo arenantsika ihany koa. Ary mangina amin'izay aloha lahy. Eny ary. Tonga sorosorony miara-panareo lahy tonga soa eto andavadolo ihany koa. Entro aty ary le sasa fanareo kosa miakary eto ambony vato eto. Ndray atao kaviako moa ndray atao kavanako. Malakilaky. Andry kakio. Tena mioriory daholo any anatiko an'izany. Tena mivarahotsana tanteraka. Tsy mbola nahita ohatran'izao hatry ny ainako. Mafy ty. Andaony lesy fa ino ty mampiakanakana an'ilay io a. Ela ve tsy tia azo areny e. Malaky lesy a. Ndao ary. Ka zao no izy azy. Efa tafapetraka io le zaza dia zao ny atao. Miara mitazona n'ity antso maranitra ity tsika dia miara miteny hoe ity ny takalo ny zavatra ilainareo masina ary azo izay zavatra ilainay sy tetavinay izay mirahalahy ary tombo ihany koa ny herin'ny eny be. Rehefa voateny izay dia miaraka halatrakintsika ny raha n'ity zazy ity. Alefa azy. Isa, roa, telo. Ity ny takalo ny zavatra ilainareo masina ary azo izay zavatra ilainay sy tetavinay izay ary tombo hatrany koa ny herin'ny eny be. Andry kakio. Mampiorikoditra sy mampalahelo mihitsy ny mijery an'ity zazy ity. Aleo atsy hitodika ato amin'ity zazy ity ka. Say dia vita ny sorony e. Ka sao tsy moditro ny olonareo amin'ny rahalahy fa tonga dia mijanona aty. Tonga dia aty andavadolo zany nareo matory androany. Maninona tsara hoe? Angay ianao mareniny. Matahotra ka. Tsisy mampatahotra ny lahy lesy zany a. Raha ny mbengy no mibaiko sy miara antsika aty e. Ary misy dikany daholo zany matola sainy. Zay mihitsy. Zay fa lasa. Ole ty ary taona anjavina tapika e. Fa olona ve iny sa matoto e. Inona lesy ny vakiany laloha amin'izany a. Ary andao andeha ka. Andao hidina any ambany any amin'izay. Matahotra letsy. Info Culture Média. Zay kosa ty fa mba nitsahatra le oranako. Hita lesiko. Fa tena maizina tanteraka lesy ato anaty lavabato ato zany ka. So dia tokony hampiasa zavana kely ihany tsika. Fa elavy adaly. Fa ahoana indray? Tsy efa nilazainy la fa tsy mahazo mampiasa an'izany aty fa fady. Aleo mihitsy aloha ivoaka kely any ivelany any vokasikara dia avita torimaso. Mandehana aloha ialahy raha ivoaka any fa zaly ty mahatahotra ka sady mangatsika be koa. Andrasala io ary tena bany sarim-bavitra. Sady sary tahotra be. Tsy mba mibandy kosa aloha zany sary tahotra zany e.
hoay le ty tena ohatry ny mare zavatra fahafangeza zany dia hosanatry ve ka sa ve mety misy olona mipetraka koa ty tena feona zaza sy vehivavy otomany zany ka hoay fa atao miangola eo an'loka io dia mitrotro zaza izy miangola fa angay ianao tsy maty tena vavy zao ka aleo raha nga mandositra mitrany andre kaiky eo to tsy afa mamindra koa ny tongotro aza manatona anareo olona efa maty anenareo awa mama vonjeo maraina sahady tia ny andro ka tena mba vetivety koa zany andro zany dia maraina ozy areza ranto le ty savy efa nivoaka ny vilany any le ry to efa tsy etsony mantsoko za koa mo tena natory be sady tsy hitako ny dirany tato alina dia tsy hitako ihany koa ny voaniko aleo aloha ivoaboaka any ka sady akarivotra maraindray balaza iza koa ary ny bandy iny ary tena mbola mangatsika be aty iverany aty zany hafa ihany aloha ny rivotra maraina ty anaty ala ty ambanivohitra madio ery fa zany eo ihany fa mba laza izy ary lery marina raha hita mihitsy aleo atsoitsona ka ranto fa izy elahy tena tsisy mamaly mba laza izy ary ny bandy iny atre fa tsy satroka ny ve ty latsaka amin'ny tany ty tena anazy ty laza izy ary lery zay aloha virenina tsona ihany ka ranto andrikaka io fa tsy le rive io mitsitra be ao amin'ny tany io andrekaka eo tena izy io fa aloha iazakazaka malaky eny ranto fa maniny alahy ranto aloha inona mifony mbola miteby tsara ka aleo batana malaky eny an-trano aloha ka inona marina ny tena nahazo an'lahy ty ranto tena zay vo miverina ny fitadidiako nahita miangola sy le zanako aleo aloha tsy ho ambarako any samy zany zavatra zany ka olo ty manontany an'lany zay inona ho any nahazo an'lahy tena ohatry ny nakanakaina teo apototry le azo iny alisy le avy ny fokasikary iny tamin'ny alina iny dia restoro teo zany ve ny tena marina zany lesy ny marina inona indray ary moa marina mbola olazaiko an'lahy io mino aloha tsara tsy mino aloha tsara aleo ekena re ka ahoana amin'izay ary ny zavatra ataotsika manaraka zao lesy ahoana aleo tsika hanomboka ny fitediavana vato sarobidy amin'izay dia aiza amin'ity toerana amin'ny dadasika
ty zany tsika mitady an'izany andao aloha tsika midina any anaty lavaka any ambanimbany any andao arao fotsiny andao ary mampatahotra ny zany lalana zany ay to ohatra nisy aloka ansirana teo alohanay teo olo ty ry ranto hita ny lava iny zavatra hitako teo iny zavatra inny ka nisy aloka mainty be nandalo teo alohantsika teo tsy tazany lava iny teo iny tsy ahaveniko aloha fa tena tazako tokoa iny faharao vao nyteny anao hitako a dia torakovitra koa le ty anka tsisy an'izany lesy teo fa andao andeha tonga lesika ino toerana misy ny arena tonga ihany lesitsika ay ve misy lalana mivoaka ohatran'izao aty ary misy rano madio be mangatsakatsaka ohatran'izao misy fombafomba tokony atao ve sa tonga de mity teo anka tsy misy tsonka andao eny mahafinaritra kosa aloha le toerana eny letsy zao nataotsika ohatra nefa misy lavaka reny de samy miditra any de zay mahita mifampiteny fotsiny raikitra re tsara kosa aloha le toerana na de tsangatsanganana fotsiny azy ay moa tsy tafiditra ty raha tsy manao sorona ino ny zavatra mamirapiratra bitsy andraso io tena vato sarobidy andraso hoe jerena tsara tena safiry ty fa misy inona lesy mahita angala nahita lesy sady tonga de safiry io ay le aza tena izy tokoa ty avitra lesitsika ale tazomoka ty aleo aloha ataoko aty ento aty lesy fa azabelo eo so adiny la fa zany eny nahita an'izao zavatra rehetra zao ka samy mbola mitady lesy tsika ka rehefa tsy amin'ny moramora ela de iny la maty ela zay vato be iny veny namelesako ny lohany lahy de mbola ho velona ihany la ny olo tiako aza lesy vitako ny namono azy ka vao mainka afaela azoko aloha zay ty efa amina miliara kosa aloha nyvidiny ty tena aleo aloha mialy aleo eo mifatin'le ty midy malaky aloha ty sitranay mba efa mitondra fiara rehefa miverina ty lasy zao ary tafavoaka ihany aty marina tonga de ny lalana mody aloha zany nasiana olona ka fa to nisy fiara mivadika an'io zany marina mafy tsy teo amin'le toerana nandrarahakody tany amin'ny rany embio ary le zalahary eo zany le saika andeo aty soa ihany tapitra treo koa ny lalany lisany milamima mihitsy rangaza amin'ny fiainany zany aleo aloha mody fa tsy zary aho zany marary mafy zany lohako zany ka fa naninona marina moa zay vo tsaroako tena ny vonimony ranto so ihany aloha fa tsy maty ahy de tena vita an'le rivy
manomboka izao dia efa valiko elahy. Mihevitra manko izao izy fa maty aho. Zay resaka vaty fenina aminona. Tena tsy mampiavana tokoa ny volaka. Aleo aloha andeka. Ohatray fa ohatry ny mare feon-jaza mitomanana iah zany. Marina mafy raha tsy mampatahotra izy zany. Avy aiza ary ny avy izany feo zany. Lasa malemy tampoka teoko ny lohaliko. Samy. Ay, fa to miaingola fa nga aza matahotra ry Samy tsy haninona anao akory za. Anampy anao ary nataoko. Ka matahotra ka. Aza matahotra ho fa ngamo ianao tsy efa maty dia matotovy zany zao ianao hitako io. Ka ahoana ary ny fomba nahitanao aty zao no izy ry Samy mila faizina ny olona manao ratsy. Azonao zany ary ianao no tiako hanafay azy. Ka ahoana ary ny fomba avitako an'izany kalma aloha tsy manana hery hanoerana ny zareo anie aza matahotra ianao fa hanampy anao ka inona ary ny tokony ataoko amin'izany mila fongorona hatramy fotony aloha ny ratsy. Tsy izy akory fa ioranemy be io ny tena fototro izao zavatra misoratra rehetra izao. Amin'ny manaraka dia ho avy koa ny anjaran-dranto. Ka ahoana ary ny atao zao no izy mila makany amin'ny toerana misy anioranemy be io ianao. Andro any alina ihany. Ka amin'ny fomba ahoana ary ny hareseko azy nefa za anie tsy manana hery Samy ka sady izy ohatra ny manana hery hafahafa zanyko. Ataovy mahafiorina fotsiny amin'ny fononao. Misy zavatra vitsivitsy reto meko anao. Inona? Ty raiso dia ampiasao. Afafazo manodina ny tranony aloha ty. Fa inona reto nefa toa zavatra fotsifotsy anaty fonosana ohatran'ny hoe vovotsiry zany. Dia ny ray ohatran'ny hoe laveniny zany. Zay fotsiny ny ataonao ry Samy dia arahanao vavaka foana. Zany rehefa vita zany dia afaka mody ianao. Aza matahotra fa tsisy haninona anao zany ny andalany. Ary farany rehefa vitanao zany rehetrarehetra zany dia mba metsopo taron'ny filaminana dia alaivo mivatako fa milevina eo andrefa ny tranony dranto. Akambanao amin'ilay zanako izay tsy manana tsiny kely le zaza nalevon-dranemy be ao an-tokotanin'ny varavarany. Eny ary ao fa tsy maintsy vitako izay. Rehefa lasa nanjavona tsy hitantsony miangola. Mampalahelo tokoa aloha tantarany sady mampivarahontsana ihany koa. Aza matahotra ianao fa zao dia zao ihany dia vitaiko zany afatra ao zany. Info Culture Média. Manomboka eto ny ady zany. Aleo aloha sy navavaka fa efa manakaiky ny trano liraneny be iny ho tapitra tsy ho ny asa ratsy sy ny firerehanao le Andriamanitra andrenanahary io mifona sy mivalo aminao raha nisy tsy nentina ataoko taminao hatramin'izay. Mamelany heliko eto aho dia mangataka ny fanampianao omeo hery fa hamongotra ny ratsy. Amen. Vitiny ary aleo atomboka amin'izay. Araraka manomboka ety sady efa mandeha mididina ihany dia mandeha makaty ao izay
vita iny hoay marina tena misy zavatra hafahafa izany. Atrony ovabetramoka teo koa ny toetrandro. Atro maty daholo ihany koa ny izany labozy ato an-tranoko izany nirehatra ho azy ny odika. Malemy ahy tena nisy nanota fady. Isinareo masina apio ahy tena tsy mety mivoa varavarana. Alota zany ko avy ety lavidavitra ety aloha ny zava miseho ao ary ohatran'ny orakoraka tato anaty trano rery tato izy izany. Fondreo rere olona nivadika biby lava be ny odiko hoe toa manaikitra ane izany maty ahy kay tena lasa lavitra ohatrany hoe misy rivotra be izany ny nanipy ay tombomay le trano ary tena nilatsaka tao an-trano le varatra ny rivotra be teo tonga televina tsy nisy ny raisiny. Mazava ho azy zany fa lasa lavenina koa iny. Misaotra anao raha io, misaotra noho ny fanampianao. Anylary rantony manaraka tsy andrasany ela fa zao dia zao ihany lasa zao. Fa maninona koa ary zazany tsy mety mahita toro mihitsy marina raha tsy mivadibadika fotsiny matetika koa nefa raha vao tena reraka be loatra dia tsy mahita toro tsony. Nefa ny andro tingy efa mihoatra kely sady misasak'alina tsy olan'izany ary natao koa izy moa safirako teo itsy ambolina tapatretsika aleo rangaloha jerijerena ny arena be rehefa samy tsy ahita toro ihany ko andrekaiko to lasa mivadika vato tsotra fa ahoana koa azy zao mahagaga zao ka inona ny anton'izao sady maninona ny koa ny to lasa niova be tampoka te daholo mifanaka tato an-trano lasa fanaka efa boboka be soloa daholo tsy mazava zao ka andrekaiko anao zay indray le feona zaza mitomany dia sanatrivy andrekaiko to miangola mifonary miangola aza manatona ianao matahotra ao olo tianao ane ahy zakendaina ary miangola fa marary genda fa izy azy zany kay maharary amin'ny mafy zany tendako zany fa naninona ary ahy tena zay vao tsaroko nahita miangola sy le zaza tena tsy namafy aloha ty zavatra niseho tamiko ty tena nanenina tongotra matanana marina faiaka aleo ihany mandeha amin'ny alalan'ny fahamarinana misisaka fa mifiry marina aloha zao hoe
oay vo amin'ny roa sasany maraina tena mbola alina be dia mbola ho sahijanona rery ato ve za ka nefa ho aiza moa e leo aloha iarina teto dia eo am-pandriana fa tena mbola maharary amafy izany tendako izany ohatray fa iza indray izany dia ho sanatry ve ka tena matahotra tsy hamoa an'izantsony aka tena mijaly aty nefa mbola mafy noho izao ny rifirin'ny fijaliana nataoko tamin'ny hafa ka tsy hamoa e nrekaiko tena sotominy be any izany varavarana izany e matahotra Andriamanitro to mivo ary to samy mifona lesy matahotra lesy ary samy aza manatona elahy e tsy moramora koa ny zavatra nampitondray ny lany manodidina an'lay e ny olo tia ny laza sahany lany namono azy ary atsohy amin'izay ny raneny be an'lay aro an'lay e tsara ho fantatry elahy aloha dia efa maty izy e zany namono azy zary raha tsy mazava amin'lahy maninona tsara hoe zany e ary zay zany nampiova daholo ny zavatra tato an-trano aina ny ody miaro azy zany efa alefy mifona lesy matahotra lesy tsy misy an'izany lesy fa miomany elahy izaka ny vokatry ny nataony lahy aza roitina amin'ny tany ohatran'izao lesy mbola voasantionan'izany fa zao ny tena izy tapaka aza tapahana lesy ny tompo fa marary maty akorinao zay e mbola ho tapaha koa aza ny tanany lahy tena mifona lesy ary samy ao raha ny adezerako aloha ny apariko tena vonoko mihitsy le ty efa tapaka aloha zay ny tongony roa ary maha-olombelona nefa dia ohatry ny malahelo ihany ny tena satria fonofo fa tsy vato akory aleo eo e efa ampy azy zao ary tsy mahatsangana tsony izy an'Andriamanitra ny aina ka tsy anjarako ny manala azy fa mba olombelona koa aleo amin'izay andeha eto e lasa izy tena fay tena mijaly ny haiko tokana sisany tsy nanaraka inona tsoa moa ny amiko ny vatako mangamangana be daholo ny tongotro roa tapaka tena fay ahy aleoko mandeha any amin'ny lalan'ny fahamarinana nefa efa tara loatra sady tsy tokony isy avelomako tsony maty mety amiko nefa mbola voavonjy ve tena efa kely zany haiko zany tompo raha zao no rafarany dia mifona tamin'ireo ratsy rehetra vitako tena fahotana mafaty zay efa vitako mamela tena mangatsika be daholo zany vatako zany tena kely ny haiko todiny nataoko aro zao tsy te andrefa angiry firina tsony ahy maty mety amiko aleoko isaka moramora dia aniko daholo zay fanafody atsy poziniko ny tenako fa zay mendrika ahy
filazan'ny dokotera ny jery ny razana tao an-trano moa dia tsy le vony ny tena nahafaty azy fa niny anam-poziny. Angery firy taminy loatra koa ngamba ny zavatra nahazo azoko. Ary oatra nefa voany zavatra zany koa izy talohan'le natongavako tao iny. Ngamba ny sehony mengola sy le zanany. Ndre dia zao tokoa ve lesiny ny hafarana. Eny e, na za koa za tsapako manan'eloka satria ndray tsy kombakomba tamin'ny ratsy. Tena tsy ho zakan'izayko ny eritreritra an'izany ka rehefa vita levy ny rano dia hiaraka angady ny fatiny mengola izay milevina tsy lavitra eo akaikiny eo koa za ary hiaraka mpitandro ny filaminana. Ary eo aorianan'izay dia hidina ny akaikiny andavadolo izay toerana misy ny tranony raniny be iny mba haka ny fatan'le zaza izay milevina eo akaikiny eo ihany koa. Izay moa no afatry mengola hoe akambana iziko. Ary tsotra marina rehefa tonga ny mpitandro ny filaminana rehefa vitsy izay rehetra izay satria mendrika ny alezazy koa ry namako. Amin'ny sisa mandiny ihany vao manatanteraka zavatra na inona fa soa ahitana loza toy ny nahazo anay sy ranto namako. Izy maty ary za koa fonjany tsy maintsy andry aho. Ny farana teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Andavadolo. Dia pen'ny Landry Steven. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara Ramose Tatanta sy Mbola Ranto miaraka tamin'ny Ramanatsoa sy Sarobidy Stella. Nandray feo Joel Rabeartsimo. Tompony andraikitra sy mpanatotosa Ramose Tatanta.